Faly mirabantsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andro anio ity dia manona fiadanan'ny Tompo amintsika. Hitako fa efa tavaverina vakansa daholo ny zanak'Andriamanitra sy ny ankohonany rehetra anio. Dia misaotra ny Tompontsika mbola afaka indray miaraka eto androany. Faly aho mahita anao androany. Ary tena faly ny foko miaraka aminao indray androany. Tsisy toeran-kafa iriko akoatra fiarahana aminao anio. Satria ianao ny ankohonana nomen'ny Tompo aho. Dia fampizara indray tsika sakafo izay omen'ny Tompo antsika androany. Sakafo izay hamelona amin'ny fanahinao. Tsy hamelona amin'ny maha-olombelona anao ty sakafo androany ity. Tsy hamelona ny ampoponao ty sakafo androany ity. Tsy hamelona an'izay rehetrarehetra ara-nofo ao aminao ty sakafo androany ity. Hamelona fiainam-panahinao ty anio ity. Amen. Raha tsy ho amin'izay nahatongavanao eto dia tsofoko rano ianao hody. Tsika makiteny ary anio atao amin'ny bokin'ny Exodus. Exodosy toko fahatelo amby roapolo mandeha ho jerentsika. Exodosy telo amby roapolo. Dia ndeha ho vakitsika ny andininy efatra amby folo sy ny dimy amby folo. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Intelo isan-keritaona no anaovanao andro firavoravonao ahy. Dia tandremo ny andro firavoravona fihinanana ny mofo tsy misy masirasira. Fotoana no hihinananao ny mofo tsy misy masirasira. Arak'izay nandediko anao amin'ny fotoan'andro amin'ny volana Abiba. Fa tamin'izany nivoahanao tany Egypta. Ary eo ka tsy siseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako. Amen. Ny manaraka izay jerentsika dia ny Hebreo. Hebreo toko fahavalo. Hebreo toko fahavalo dia jerentsika ny andininy voalohany. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany zavatra lazaina izany dia izao ny fotony. Manana so-pisorona be toy izany sika dia ilay efa mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra, ankavanan'ny seza fiandrianan'ny avo indrindra any an-danitra, mpanao fanimpom-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina sy ny tena tabernakely izay naorin'ny Tompo fa tsy ny olona. Fa ny mpisorona be rehetra dia tendrena anatitra fanomezana sy fanatitra. Ary amin'izany dia tsy maintsy mba manan-katerina koa izy. Amen. Dia andeha jerentsika farany ny Petera. Epistily
nosoratany Petera voalohany toko 2. Petera voalohany toko 2 haitsika tsara iteny io andeny 9. Toy izao vaky ny teny aminaran'i Jesosy fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjaka mpisorona. Amen. Resaka fisoronana isika androany dia iresaka ny tokony ho fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra. Iresaka fanatitra tsika androany. Ozy izy ny Hebreo toko 7:20 teo le tapany farany indrindra teo amin'ny 5:10 aoka tsisy ho avy eo anatrehako Jehova raha vao tsy mitondra fanatitra. Ny fandeha ny fanompona atao amin'ny zanak'Israely raha lasa nabavy dia ohatran'izao sarin'ilay izy. Israely dia firenena natokan'Andriamanitra no safidiana. Izany hoe tia misy vahoaka dia natokan'ireo. Amin'ireo vahoaka ireo tsisy tsongaina fa tonga dia izay avy amin'ny taranaka fotsiny izay teraka dia kotin'Israely daholo. Izay teraka eo vahoakan'Andriamanitra. Na maninona izy na maninona, na tsara izy na ratsy, na ahoana izy na ahoana, tsisy olana. Na mety izy koa raha mbola kotin'ny vahoakan'Andriamanitra. Ny olona izay niara-nivoaka tamin'ny Israely tany Egypta, satria rehefa nivoaka ny Israely dia nisy olona niaraka taminy ihany koa avy amin'ny firenena hafa. Dia niara-niditra taminy tao amin'ny firenena tao amin'ny tanin'ny Israely. Dia ireo koa mbola kotin'ny vahoakan'Andriamanitra izay manaraka ny fanimpom-pivavahana jiosy rehetrarehetra. Fa tao anatin'io vahoakan'ny Israely io dia izao ny afatr'Andriamanitra hoe atokano ahy Arona sy ny zanany hanao ny fanimpona izay efa niantsoko azy. Izany hoe ny firenen'i Israely dia misy foko 12. Dia ireo foko 12 ireo voatokana daholo ireo firenena masina ireo an'Andriamanitra. Fa tao anatin'ilay firenena masina ho an'Andriamanitra dia mbola nisy voatokana hafa indray. Dia tsy inona fa ny taranaka Levi. Io Levi io izay atao hoe Levita dia io ny atao hoe fanjaka mpisorona. Mpisorona daholo no ao. Dia ao anatin'ilay mpisorona dia ndika mpisorona amin'ny teny frantsay mba ho mora ho azonao kokoa dia prêtre. Dia ny prêtre dia misy ny grand prêtre, izay ny atao hoe mpisorona be. Dia le grand prêtre io zany ohatrany hoe io no mpanjakandry zareo. Zany hoe firenena kely ao anaty firenena anankiray zany. Le firenena Israely zany dia firenena normal loatra amin'ny firenena malagasy. Fa ao anatin'le firenena malagasy dia misy firenena hafa indray izay tsy inona fa ny Levita. Dia ny Levita manana mpanjaka manokana dia tsy inona fa ny mpisorona be. Dia izao ny afatr'Andriamanitra tamin'izy ireo. Israely dia olona mpiodina mandrakariva. Androany izy tenenina hoe izao atao, rapitso izy dia efa tsy manao an'iny. Androany izy tenenina indray hoe atsy ny lalakale, rapitso izy dia efa memena. Toy izy Andriamanitra hoe tsika tsy afaka ny fanaraka mihitsy fa izao mila mpanelanelansika. Dia rehefa mila mpanelanelansika dia hifidy foko anankiray aminareo ireo dia izy nataoko mpanelanelana amiko sy aminareo. Satria nareo miova foana, satria nareo mivadika foana, satria nareo manao zavatra tsy araka ny tokony izy foana, tsy maintsy asiana mpanelanelana. Dia napetraka amin'ny mpanelanelana dia tsy inona fa ny Levita. Dia izao fandehala izy zany, rehefa misy zavatra ilain'ny Israely dia miresaka amin'ny Levita ny Israely, dia ny Levita no mapakatra an'ilay zavatra any amin'Andriamanitra. Rehefa misy zavatra tian'Andriamanitra ho atao dia miresaka amin'ny Levita Andriamanitra dia mipita any an'i Israely dia izy. Izay zany le système na communication. Dia izao mifandeha an'ilay zavatra. Rehefa anatona ny Levita amin'izay ny Israely dia tsy mahazo manatonatona fotsiny amin'izao. Hoe tompoko mba mila marary be le olona atao trano dia mba mila fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Tsy azo atao izay. Fa rehefa manatona ny Levita ianao dia tsy maintsy mitondra fanatitra. Mitondra inona aloha? Dia iny fanatitra iny efa petraka Andriamanitra hoe izao ny atao hoe fanatitra.
dia tsy ilay fanatitra ho an'Andriamanitra, tsy ilay fanatitra no an'Andriamanitra, fa ny ampahany amin'iny fanatitra iny. Misy karazana tova ao izay ilain'Andriamanitra. Ohatra izany zao ny rany, iny zany rà dorana iny, dia lasa emboka ho an'Andriamanitra. Misy ihany koa natao hoe sabory, le gras ao anatin'ilay izy, dia natao hodorana iny. Zay mampatonga hoe rehefa iza moa ny anaran'ity izy? I Abela rehefa nanao fanatitra dia ozy izy hoe nalainy ny volo ateraky ny ondry dia zay matavy. Satria le matavy iny zany iny no mitondra fofona iny. Iny no mitondra fofona. Dia iny ilay fisoronana zay ataon'ny Levita. Dia tsy maintsy mitondra an'iny ny zanak'Israely. Raha vao mitady an'Andriamanitra ny Israely dia tsy maintsy hoentina ilay fanatitra. Tsy mahazo misy tonga eo anatrehan'Andriamanitra ary tsy mahazo misy mahazo audience na fionana na valiteny na inona amin'Andriamanitra raha tsy manao fanatitra. Andeha hiady ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny Saoly, tsy maintsy manao fanatitra aloha, dia any alalan'iny fanatitra iny ny andrenesana hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha vao tsy manao fanatitra, tsy mahalala ny sitrapon'Andriamanitra. Dia zay ny tantara tao anatin'ilay izy, tsy andron'ny Saoly Samuel anao an'ilay fanatitra dia nikoropaky izy, dia izy ny tenin'Andriamanitra hoe may loatra ako izy tery loatra fa niandrasako ianao 7 andro tsy nety tonga. Dia tery loatra fa ny Filistiny efa mitady hanafika dia lasa nanao an'ilay fanatitra. Dia tezitra Samuel efa manino ianao manao zany zavatra zany, efa fantatrao fa tsy fanao zany. Ianao tsy mpisorona, ka inona ny antony anaovanao an'izany? Zay ny tantara teo amin'ny Israely. Tsy misy mahazo manatona raha tsy mitondra fanatitra. Satria maninona? Le olombelona tsy mendrika anatona an'Andriamanitra. Azonao? Le olombelona tsy mendrika anatona an'Andriamanitra. Le olombelona misy fahotana, misy tsy fataterana, maniasi. Izy filazany amin'ny Genesis 3:1 tsy toetra mandrakariva ao anatin'ny olona fanako fa mifaniavany dia nofo ihany izy. Le nofo ao anatin'ny olombelona tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia mitondra fanatitra izy ahafahany mihaona amin'Andriamanitra. Rehefa tonga kosa Jesosy Kristy raha lasanabavy, dia inona ny zavatra nataony? Ato amin'ity tantara ity le Hebreo zay novakitsika teo 9, dia misy fety anankiray zay, fety lehibe zay mbola misy hatramin'izao any Israel. Andro lehibe ny famelan-keloka ny fiantsoana azy. Inona moa ny anara zay amin'ny teny Hebreo rakizy nianatra? Inona? Yom Kippur. Yom Kippur na Yom Kippurim filazan-jareo zay amin'ny teny Hebreo. Io andro lehibe ny famelan-keloka io dia fotoana anankiray fanadiovana ny fahotany Israely rehetrarehetra ao anatin'ny indray mandeha. Dia zay tantarain'io Hebreo 9 io. Dia zao mifandehana izy. Io mpisorona be io tsy maintsy mitondra fanatitra ho an'ny tenany izy aloha. Zany hoe izy koa mba tsy tanteraka. Azonareo fandela izy? Izy mifona ho an'ilay olona nefa izy koa mba mila hifonana. Dia tsy maintsy mifona ho an'ny tenany izy aloha, dia mitondra ilay fanatitra izy aloha. Dia zay vita ny fanatim-panonerana eo anatrehan'Andriamanitra, zay izy vao mitondra ny fanatitra ho an'ny olon-kafa ihany koa. Fa zao ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ilay izy. Tsika kosa izy manana mpisorona be tsy mitovy amin'ny endry-zareo. Satria mpisorona be atsika dia tanteraka, ary mpisorona be atsika tsy misy defo. Tamin'ny andron'ny Israely raha lasanabavy dia tsy maintsy mitondra fanatitra, zay vao mihaona amin'Andriamanitra. Fa rehefa tonga Jesosy dia zao ny tenin'Andriamanitra milaza, izy tsy mba nitondra fanatitra omby, izy tsy nitondra fanatitra ondry, ary fanatitra nentin' Jesosy dia tsara lavitra noho ny fanatitra Abela, fa ny ranon'ny tenany no netiny teo anatrehan'Andriamanitra. Sady fanatitra izy no mpisorona be. Izy zany le ondry zany le zanak'ondry tsy misy kilema, dia inona no entiny? Ny rany ihany no entiny. Satria maninona? Tsisy olona mendrika nitondra ny rany ao anatrehan'Andriamanitra. Ary tsy misy raha hafa mendrika hoentiny ao anatrehan'Andriamanitra afa-tsy ny azy. Azonao lay izy? Tsy azo mipasena tamin'ny olon-kafa, tsy azo natao olon-kafa, fa manino zasenao tsy maty noho ny amin'ny fahotantsika? Satria tsy mahafafa ny fahotantsika ny fahafatesantsika. Nanolotra ny tenantsika ho faty ary tsika ho atao fanatitra daholo. Misy karazana olona tsy mahalala ny sitrapon'Andriamanitra.
dia rehefa tonga amin'ny Pasika dia lasa izy mandidididi ny tenany, lasa izy mampahory ny tenany, lasa izy mitondra ny rany ihany koa hoe ity ny ena tsisy ilan'Andriamanitra ny io raha maloto io. Raha maloto ny antsika. Ary na entina mikroskopy ary io dia hita mikroskopy hoe maloto. Feno mikroba. Be dia be zavatra tsy mandeha amin'izay loany ka raha mikroskopy ary tsy resy lahatra. Maika fa Andriamanitra tsy afaka mitondra ny ratsika isika ho fanatitra noho ny amin'ny fahotantsika. Fa ny raha tokana izay neken'Andriamanitra ho fanatitra dia ny ranony zanany lahy tokana. Zay ihany. Tapitra ny vanim-potoanan'ny Israely, nandeha ny tantaran'ny Israely dimanjato sy arivo taona talohan'i Jesosy mandrapatonga ny hazo fijaliana. Tonga teo amin'ny hazo fijaliana, nivadika maizina ny rahona, nisy horohorontany mafy, nitsangana ny olona masina fahiny izay efa maty ary tritra ny efitra lamba tao amin'ny tempoly. Tapitra izay mety ho endrika fanompom-pivavahan'ny testamenta taloha rehetra. Christ est la fin de la loi. Romanina 10:4. Tapitra hatreo. Fa sitrapon'Andriamanitra tsy miova. Ka tsisy anatonao Jehova raha tsy mitondra fanatitra. Ny olombelona rehetra te hahazo faveur, te hahazo sitraka amin'Andriamanitra, te hahazo fitahiana amin'Andriamanitra, te hahazo fifaliana amin'Andriamanitra, te hahazo zavatra avy amin'Andriamanitra. Fa raha tsy manatona an'Andriamanitra misy fanatitra dia tsy mahazo sitraka avy amin'Andriamanitra. Raha te hiresaka amin'Andriamanitra ianao dia tsy afaka ny hahazo sitraka amin'Andriamanitra ianao raha vao tsy mitondra fanatitra. Ary inona ilay fanatitra tokana any ilain'Andriamanitra? Jesosy Kristy no anarany. Be dia be ny fivavahana amin'izao fotoana izao mba ahafahana mimanipule olona. Dia mbola mampiasa ny Exodus 23:15 io. Ka tsisy ho avy eto anatrehako Jehova raha tsy mitondra fanatitra. Dia inona ny zavatra izay entiny, inona ny zavatra izay anohanany an'izany zavatra. Ka tsy ho tonga aty ianao raha vao tsy mitondra rakitra. Ka tsy ho tonga aty ianao raha tsy manao ampafolo-karena. Ka tsy ho tonga aty ianao raha tsy mitondra voaloham-bokatra. Izay azona tombony rehetra, izay tsy azona tombony avy aloha, tsisy mirarahany rehetra. Fa izay azona tombony, volosana tsara, travahena tsara. Hitanao ny Israely manatona an'Andriamanitra. Izy tsy maintsy mitondra zavatra ohatr'izao ary nen'Andriamanitra tsy maintsy izay tsara indrindra no entiny. Dia avy ny olona rehetra izay tsy mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra sy tsy mamaky baiboly dia matahotra eo anatrehan'izany hoe rehefa mandeha mivavaka tsy maintsy mitondra vola. Abomination zany. Tsy avy amin'Andriamanitra zany. Zavatra tsy avy amin'ny Kristy zany, tsy fanahin'ny Kristy no mampiteny an'izany. Ny amin'ny fanatitra tokana ilain'Andriamanitra amiko sy aminao. Jesosy ve ao aminao raha manatona azy ianao. Fa raha manatona an'Andriamanitra ianao ka tsy misy Jesosy. Zao nambarany Isaia, tsy nitanako Isaia 58:1-2. Tsy nitanako ny fo io Jehova, ary tsy nisofiko ny lalo-dalovana fa mbola mahare tsara, ary masoko tsipahana fa mahita tsara anareo mandohalika io. Zany tantaran'ny Israely, afady hanina ry zareo. Fa zao fanontaniana apetraka Israely, nahoana izay no mifady fa toa tsy ahona ao akory? Nahoana izay miezaka mampahory ny tenanay fa toa tsy rarahina ao akory? Mieritreritra ny Israely fa miezaka izay ataony, amin'ny zavatra izay ataony. Dia hijery azy Andriamanitra tsy mijery an'izany Andriamanitra. Zasy ianao ihany koa ty ambadiky ny hazo fijaliana. Aza mieritreritra mihitsy fa niezakizaka izay ataonao dia ahitanao an'Andriamanitra tsy han'ny lalana. Tsy ratsy tsy teny mihitsy hoe ratsy. Tena tsara zany. Tena tsara hoe manao ezaka be ianao an'Andriamanitra, tena tovy zany. Fa misy mimelo lalana. Azonao ilay izy. Afaka atao tsara ny zavatra rehetra ary ny Israely tena nampanovina karazany zavatra mihitsy. Misy olona tena nankasitrahan'Andriamanitra tamin'ny hetsika izay nataony mihoatra noho ny hafa rehetrarehetra. Manao hetsika mihoatra noho ny hafa, tsy miandro paiko, tsy miandro didy, tsy miandro fampanantenana na inona na inona. Reny olona reny tena tian'Andriamanitra. Fa zao aty ambadiky ny hazo fijaliana. Tsisy ninona azonao atao avako raha tsy Jesosy mielo lalana anao. Izy no mitarika anao aloha. Dia izay vao ankasitrahana amin'ny fanatitra ao. Fa raha anao zavatra be dia be ary ianao
ka tsisy Jesosy mielo lalana anao. Kozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe mandreraka ao izy ao fofony fanatitra izay ataonareo. Izy any mitaky an'le izy. Zany raha mity amin'Andriamanitra ty. Izy mitady an'le izy. Izy no mitady an'le izy. Exodus 23 mazava tsara mba tsy netiny jiosy teo anatrehany fa ino ty resaka ty lony. Enao no miteny ao ka tsisy anatonao Jehova raha tsy mitondra fanatitra. Avy eo indray lazainao makaloiloy anao. Lay fanatitra takizay ihany tsy nentinay zany. Fany izy milaza an'le izy. Ny salamy dia milaza Andriamanitra Jehova dia mitoetra ambony fideran'i Israely. Ary ambadika ary amin'ny Isaia izy milaza maka reny tsofina ny fanenony valianareo sy ny lokanganareo. Aty amin'ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny. Ataovy loha larana, ataovy azonao antoka tsara. Misy Jesosy fe atao anatiko hoentiko manatona an'Andriamanitra. Fa raha vao tsisy Jesosy ao anatinao hoentinao manatona an'Andriamanitra, raha vao tsy anananao ilay mpisorona be mitondra fanatitra ankasitrahana, Jesosy Kristy no anarany, tsisy ninina azonao atao. Zany mihitsy ny tantaran'i Israely iny, melohan'ny anaovana ilay fanatitra. Tsy ny olona rehetra ny afaka manao fanatitra eo amin'ny kipory. Tsy ny olona rehetra ny afaka mitondra fanatitra ankasitrahana, fa tsy maintsy ny mpisorona be. Ary ny mpisorona be dia tsy maintsy mifona ho an'ny tenany aloha. Zay vao maka osy anankiray indray, atolotra ny anankiray ho an'ny Azazela, ny anankiray amindranan'ilay fahotany Israely dia alefa ho an'ny Azazela mandeha mankany amin'ny désert any. Ny anankiray dia didina ny tendany dia atao fanatitra ho an'Andriamanitra. Zany tantara teo amin'ny Israely. Aty amin'ny vanim-potoana antsika Jesosy Kristy irery ihany mpisorona be ankasitrahan'Andriamanitra. Tsisy afa-tsisy. Aza mitady an'Andriamanitra raha tsy azonao antoka aloha. Fa voarainao ny asa-pamonjeny Jesosy. Tsisy afaka manatona azy ohatrany hoe ity Andriamanitra ray zany dia Jesosy ny eto ampovoany. Dia izay mihitsy ny teniny. Tsy misy afaka makany amin'ny ray raha tsy manino amin'ny alalako irery ihany. Eo aloha. Fasafasy amin'ny Jesosy aloha. Tsy fantatrao va ozy izy fa zay mahita dia mahita ny ray miresaka amiko ianao aloha. Tonga dia fantatra ho sitrapon'ny ray hoe hoekeny sa tsy hoekeny ka ahoana ny fandehany. Androandra lasana bavy mbola zaraina amintsika melohan'ny zavatra rehetra za manao hetsika be dehibe ianao. Fa ny hetsika voalohany tokony azonao antoka melohan'ny hetsika manaraka zay ho resantsika rehefa avy eo. Velona ao anatinao ve ilay mpisorona be. Manana an'izay mpisorona be atao hoe Jesosy zay ve ianao. Mino ny fitiavana ve ianao voarainao ve ny asa-pamonjena vitany. Nandeha teo ny hira endreny amaron'ny soa. Enao ve zany amaron'ny soa zany. Enao ve ny valeur pasoavana zay nomeny Jesosy. Sa ny valeur pasoavana zay heverinao fa nomeny Jesosy dia fofonaina eo ambavorinao. Tsisy dika ny fofonaina eto ambavorin par rapport fa enao ny valeur pasoavana omeny Jesosy Kristy. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Hebreo 1:10. Tsy nampaninina an'ireo olon'ireo na dia ho faty azy izy ozy izy. Rehefa ianao ny mahazo ny zavatra tsara indrindra tsy mampaninina anao intsony ny ainao. Fa raha mbola ianao ny ainao ny valeur indrindra no be tombam-bidy indrindra anananao. Raha mbola ny fahasalamanao no ianao be tombam-bidy indrindra anananao. Mila tafahoana kely amin'ny Jesosy ny Zakaios ianao aloha. Fa ny Zakaios tonga dia tsisy valeur intsony ny zavatra hafa. Tonga dia ny zava-tsony tany re dia tsy ahoako tokoa. Tsy hoe tsy mila intsony aho ilaiko reny fa tsy reny ny priorité. Ary tsy reny mamaritra amin'ny fiainako. Ary reny mety ho azo, mety tsy ho azo, mety ho azo, mety ho votsika. Fa efa azoko ilay zava-tsoa lehibe indrindra. Jesosy Kristy ny anarany. Ny ranony fitianany aho. Ary velona ankehitriny. Afaka manatona an'Andriamanitra tsy amitahotra. Afaka miantso an'Andriamanitra hoe rainay izay any an-danitra. Misy olona ny vavaka izy tsy mahay rainay izay any an-danitra. Fa raha vao tsy eo Jesosy, rainay izay any an-danitra fa plafond ny ainy. Dony eo fotsiny, verina any aminao. Fa maninona ary antsenonao Andriamanitra. Ohatra ilay Israel teto amin'ny Isaia 58. Nahoana izay no mivavaka nefa toa tsy ahoanao akory. Nahoana izay no mampahory ny tenanay nefa toa tsy misy valiny akory. Raha vao tsy eo Jesosy, izay mahatonga an'io vavaka io tena nampianarina
nampianarin' Jesosy mihitsy mpianatra ninina angatahanareo amin'ny ray amin'ny anarako. Dia ho tanteraka izany. Passage eo amin'ny Jesosy ny zavatra rehetra. Izay rehetra hiditra ny lanitra, passage eo amin'ny Jesosy. Fa ny teny ihany koa izany ho an'izay manontany hoe dia ahoana silamo any an-danitra ve, dia ahoana ny bodista, dia ahoana ny olona tsara fanahy be re, misy olona tena mahafinaritra be, mahafinaritra fijerinao azy. Fa eo anatrehan'Andriamanitra tsy misy mahazo manatonay. Izay tantarainao rehetrarehetra izany dia tsy misy valiny afa-tsy hoe manana fanatitra ve izy lony. Zay fotsiny ny azy nga manontany be, tsy komplike nge Andriamanitra. Ny olombelona mihodina gauche, mihodina droite, fa ny an'Andriamanitra ray fotsiny ihany. Aiza fanatitra. Ny azy zany ny fanatitra tena isan'andro manao azy io. Dia izany zavatra zany. Asa soa be dia be. Hoy ilay sotra masina ao bokin'i Jakoba hoe ny fivavahana ankasitrahan'Andriamanitra dia mamangana kamboty sy ny mpitondra tena, miaro ny tena tsy ho voapetipeti-nota. Vitako daholo reo. Vitanao reo fa aiza ilay fanatitra. Fanatitra secondaire izany zavatra izany. Fa fanatitra principal tsisy afa-tsy Jesosy. Izay ihany. Velona ato ve Jesosy. Voaraiko ve ny fitiavany. Voadiny rano ve ny foko. Manana antoka ny amin'ny famonjena ve aho. Manana ny fanamasina ve aho. Ny fanahy ve dia miara-milaza amin'ny fanahiko. Fa zanak'Andriamanitra. Voazahako toetra ve ny tenako. Fantatro ve fa velona ao anatiko ny zanak'Andriamanitra. Eniko ve izy miresaka amiko. Eniko ve izy mitarika. Zany raha lasa anabaviny atao hoe olona manana fanatitra ao anatiny. Dia afaka manatona an'Andriamanitra izy amin'ny toerana rehetra. Tsy mila trano fiangonana izy. Fa naiza lehana ao anatin'ny taksi be ary izy. Miresaka amin'ny Andriamanitra. Ary miresaka amin'Andriamanitra izy. Fa lian'Andriamanitra ny amin'ny zavatra izay ambarany. Mety manana ny defaut izy. Mety takilay mpamoretra. Ozy ilay farisiony laza fa ahoana za tsy mba ohatra le rangary. Za mahavita pafolo. Nentin'ny farisiony démontreny daholo ny karazam-panatitra fanaony. Za mahavita pafolo. Za tsy mijangajanga fanatitra numéro 1. Za tsy mijangajanga numéro 2. Za tsy mangalatra numéro 3. Fa iza lingiza indrindra. Tsy ao. Tonga dia tsy fantatra ianao na afaizana afaiza. Mela amiko ry mpanao meloka. Mpanao meloka ahoana. Le natiranao nge mpanao meloka. Zay ny ilanao an Jesosy. Ka ny avatra voalohany androany ny fanatitra voalohany ilain'Andriamanitra amintsika tsiraray avy izay eto anio. Amin'izay mpanaraka en ligne ihany koa. Jesosy velona ao anatintsika. Manateo ny fahotantsika. Avatsy tanteraka izay, tsisy ninona azo atao. Ny deuxième partie ny tapany faharoa izay fampiresantsika anio. Dia resaka mpisorona ity. Sy fanjaka-mpisorona. Rehefa tonga Jesosy hozy ako resaka taminao teo hoe ny Israely tsy nitsongaina tsiraray avy. Tsy hoe ina moa no tiako hazavaina ao anatin'izany. Le fanontaniana anankiray mipetraka hoe Andriamanitra ve no nateraka ny anina sy nateraka ny anina sy nateraka ny anina. Israely nanana zoa hiteraka izay tiany hateraka eo. Israely tsisy resaka volonté parfaite sy volonté ina moa le ray permissive avy amin'Andriamanitra. Permissive daholo fotsiny. Tonga dia ao. Zay teraka dia izy, zay teraka dia izy. Fa okako daholo zay teraka. Fa ny mpisorona sy ny mpisorona be, inona vahan'Andriamanitra mihitsy hoe tianina. Rehefa nateraka indray marina amin'ny Kristy ianao, rehefa manana n'ilay mpisorona be ianao velona ao anatinao, dia izay ianao natao hoe ao anatin'ny fanjaka-mpisorona. Inona tsara? Anatin'ny fanjaka-mpisorona. Ity misy antsika ity zany dia royaume spirituel, fanjakana ara-panahy. Zay ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Efesiana 4:1 hoe tsika ozy tsy mitolona amin'ny nofo amandra fa mifanay sy mifanapahana fanahy ratsy izay ny amin'ny rivotra ao anatina tontolo ara-panahy isika. Ny tontolo ny mpisorona fahiny dia tontolo hita maso, tontolo azo tsapaitanana. Ity ny mpisorona be dia manana mpisorona kely be dia be izy. Isika kosa ao amin'ny fanjakan'ny lanitra
tsy manana mpisorona be afa-tsy ray Jesosy Kristy ary tsika rehetra dia mpisorona daholo. Tsy azo avahana zany ny tenako hoe za mpinotsotra, tsisy an'izany ao. Manatona rehefa mirava dia asehoy azy amin'ny verse zany ianao mpinotsotra, tsisy an'izany ao. Tsisy an'izany, tsisy mpisorona tsotra zany fa mpisorona egalina mpisorona. Misy fandaminana fotsiny ao ary ny asan'ny mpisorona dia mitovy daholo ao anatin'ny tontolo izay nisy zareo. Hoy izay tena miala teny hoe prêtre, pretra. Alao atao pretra ka. Mampananina sofina mera. Prêtre. Zany pretra zany dia mifandray amin'ny teny iny zany pretra. Prière. No, prayer. Zay ny fifandraisan'ny pretra. Mpivavaka. Mpanao fanelanelana, intercession. Zay ny atao hoe fanjakam-pisorona. Zareo rehetra tao anatin'ny Israely dia tsisy navahana hoe ireto dia mpandoro ondry. Ny asanareo mpisorona ato indray mpampirehitra jiro. Ny asanareo mpisorona ato amin'ny ilandray dia mpanala ny volony ity zavatra ity, ary nareo mpahandro sakafo mpisorona ato. Dia ato zany mpisorona cuisinier, ato mpisorona mpamafatrano, ato mpisorona zao. Tsisy an'izany tao, fa ny rehetrarehetra tao dia prêtre daholo ny asany. Prêtre daholo ny asany. Mpivavaka, mpitondra fanaty mpivavahana ho an'Andriamanitra. Rehefa tapitra ny vanim-potoanan'i Israela ny voalohany indrindra, ny etape voalohany amin'ilay fanatitra ankasitrahan'Andriamanitra zany, dia izy Jesosy Kristy. Raha te azo sitraka avy amin'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy eo ny melo lalana. Aiza ny fanatitra? Jesosy ny anarany. Izay ankoatran'io tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Ny fanatitra faharoa kosa rehefa tafiditra ho fanjaka mpisorona ianao dia ny vavaka. Zay hoe tsika. Tsika maki teny. Apokalipsy 4:8. Apokalipsy 4:5. Zafady. Apokalipsy 4:5. Dia ny andeha ny favalo no andeha hovaka itsika. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nandray ny boky izy, ny zava-mananaina 4 sy ny lolona 420, dia nikoka teo anatrehany zanak'ondry, sady samy nanana lokanga sy lovivo volamena, feno ditika azomanitra izy. Tianao ilay ditika azomanitra? Dia vavaka izay ataon'ny olona masina izany. Ity apokalipsy ity dia manambara ny vision izay hitan'ny Jaona tany an-danitra. Azavaky kely eto aloha, ny zavatra hitan'ny Jaona teo dia raha naseho an'i Jaona arak'izay tena mitrangany dia tsy hain'i Jaona nanazava azy, fa naseho azy arak'izay ahaizan'i Jaona mi-identifier an'ilay zavatra. Azonao ny tiako ambara? Ny zava-panahy zavatra tsy hita maso. Azonao? Fa ilay zavatra hitan'i Jaona zavatra hita maso. Dia tsy maintsy natao arak'izay ahafahany manoratra azy ny zavatra izay mitranga nasaina hitany tao an-danitra. Dia izao ilay tantara tato amin'ity apokalipsy 4:5-9 ity. Rehefa naseho ilay sary dia zao ozy izy, nisy ditika azomanitra nentina teo anatrehan'Andriamanitra. Ary zavatra mahagaga tamin'ilay ditika azomanitra dia tsy napetrany tao daholo reto avy ny karazany rehetra. Nisy vola tao, ditika azomanitra zay. Nisy décoration tao, ditika azomanitra zay. Nisy varim-pitandrina tao, ditika azomanitra zay.
Nisy cadeau d'anniversaire tao. Takizay tsy niteny an'iny dia hitika azo manitra zay. Aika ny anany akaiky indrindra. Nisy an'izao tao dia hitika azo manitra. Tsy dia hitika azo manitra karazany tokana mahita tao. Dia ninona? Vavaky ny olona masina. Tsy vavaky ny olon-drehetra. Lazao moramora zay ny olona akaikinao. Tsy vavaky ny olon-drehetra. Fa mivavaka hoe zasenao sain'Andriamanitra mitondra fanatitra eo anatrehany. Dia inona ilay fanatitra ilainy? Rehefa vita ilay resaka Jesosy, inona? Vavaka. Fanontaniana mipetraka. Tahaka ny ahoana ny didika azo manitra anao? Tahaka ny ahoana izy ao? Samy mandinga ny tenany hoe oviana. Fa misy tsy nanao didika azo manitra mihitsy tamin'ity herinandro ity. Misy miandry lahady vao manao didika azo manitra. Ilay didika azo manitra lahady ary mbola ndray mitsailaka kely fotsiny. Dia samy vita. Zany ny importance ny vavaka ralasiana bavy ao anatina tontolona fanompoana. Ny importance ny vavaka eo anatrehan'Andriamanitra. Tsika mitady sitraka eo anatrehan'Andriamanitra. Tsika mitady izay hafaly an'Andriamanitra. Sa tsy normal tsika mitady izay hafaly ny dadantsika. Zany ny zavatra ao am-pon'ny zanaka rehetrarehetra. Inona mba hampafiera ny dadana amiko? Inona mba zavatra ho ataoko hafiera ny dadana amiko? Dia faly mihitsy ny zanaka. Rehefa ny dadany no midoka azy. Rehefa ny dadany mba miresaka azy any amin'ny namany na any amin'ny ralahany na any amin'ny olona hafa, ilay zanako tena ohatra zao. Faly ny zanaka ny amin'izany. Ary mifankasitrahana avy amin'ny ray somary mahalakalana kely zay dia vao maika ilay izy misy tsirony be amin'ny zanaka. Zasenao zanaka Andriamanitra. Manao na fitadavantsika sitraka amin'Andriamanitra. Fa ny sitraka ny azontsika sitraka eo anatrehan'Andriamanitra. Dia tsy misy roapolo, tsy misy zato, tsy misy arivo. Ny didika azo manitra izay tonga eo anatrehan'Andriamanitra. Dia tsy misy afa-tsy tokana ny vavaky ny olona masina. Dia lasa didika azo manimpofona eo anatrehan'Andriamanitra. Na tsisy miaino ary mivavaka ao. Na ianao rery ary no mivavaka. Na aiza toerana anovanao anio. Dia didika azo manitra eo anatrehan'Andriamanitra. Dia hoy zao hoe ndao tsika andinika. Androany tsika tena hiresaka mihitsy ary androany tsika tena andinika mihitsy ny hoe manahoana marina ty fanompoko an'Andriamanitra ity. Sa tsy miteny aminao hoe tsy ilaina ny zavatra hafa rehetrarehetra. Tena ilaina tsika manao ny zavatra rehetra amin'ny fotsika. Amen. Anao fanomezantsika rehefa aveo. Zao ny troisième partie an'ilay resaka. Ny hetsika rehetra raha tianao ankasitrahana dia mila voafony vavaka izany. Azonao? Zay mahatonga antsika hoe rehefa manome fanomezana dia mivavaka. Azonao ve ilay izy? Tsy atao fombafomba fotsiny iny. Iny dia efa karakara ho any ataovy izay mety. Tsy izay ilay izy. Fa ilay fo mihitsy mila préparation any anatin'ny foany hoe za nome zavatra ho an'Andriamanitra. Za nome zavatra ho an'Andriamanitra. Rehefa hoentin'ny Israely eo anatrehany mpisorona sy mpisorona be ny fanomezana sy ny fanatitra izay hoentin'izy ireo. Dia inona ny zavatra ataon'ny mpisorona sy mpisorona be? Mivavaka izy dia manao fanatitra evaeva eo anatrehan'Andriamanitra. Dia manao karazana fomba mpivavahana maro isan-karazany hoentina eo anatrehan'Andriamanitra, hamonosana, hiakompanyena. Rehefa loka fotsiny eo ambony latabatra, tsy mety amintsika malagasy zany, vazany tsy mampaninina azy. Fa antsika malagasy mila vary ary tsy kely. Fa fanaraka amin'ny habetsaky ny loka. Zay ny fandehany eo. Zay vao mahazo tsirontsika. Zay vao mahazo aintsika. Ary nini nampiarahana amin'io, nasianao frity io, nasianao maninny raha vao tsisy vary io. Tsy maintsy manontany malagasy hoe faiza ny vary. Iny amin'ny mety aminay. Dia tahak'izay ihany koa ny hetsika hafa rehetrarehetra ao amin'ny tontolo ara-panara lasiana bavy. Mila accompagnement vavaka. Tsy maintsy.
zasainao dia tokony olombavaka raha lasenabavy. Tsika fanjaka-pisorona. Aza misalotra n'izany anarana izany fotsiny isika. Mahafinaritra atsika ny anarana. Mahafinaritra atsika ny titre. Fa zay ny tika le mpisorona, prêtre, olona mivavaka. Mila amboarina izany fiainam-bavaka izany. Rehetra rehefa mandeha tony fanompona dia misy. Za tena mifona fa zay sary avoaka atsika eto ange iny ange fiainantsika any ambadika. Tsy zatra mivavaka ianao ny antrano, inona no entinao eto? Tsisy inona fa dia miainoaino fotsiny ela be za iry za. Maninona izy io zao ny ahodiny impito ohatriny io. Ko raha tsy Jeriko izy tika. Mihodina ka mihodina. Osy paster tsy ory zay za miandry an'ilay tory teny. Tsika fanjaka-pisorona. Mila jerena ny fiainam-bavaka ao io. Raha te azo sitraka avy amin'Andriamanitra ianao amboara fiainam-bavaka ao. Aza mitady zavatra hafa ankoatran'izay aloha. Priorité numéro 1, Jesosy Kristy velona ao anaty. Priorité numéro 2, fanjaka-pisorona ianao. Olombavaka ianao. Azo an'izay amin'ny maso mihitsy lolo akaikinao. Olombavaka ianao. Amen. Mitoy ny ambiny rehetra rehefa avy eo. Ny mpisorona dia mivavaka. Fa ozy aty hoe tsy vita ny vavaka fotsiny fiainan'zareo, mahandro sakafo izy, manasa lamba izy. Fa ny vavaka ny mielo lalana ny zavatra rehetra, zay rehetra ataonao an'Andriamanitra. Aoka izy vavaka mifono, mamono, miakompanye. An'izany zavatra izany Andriamanitra ho an'olitra fanomezana ho anao. Jesosy eo andany fotoana ho anao. Jesosy eo anadio fiangonana. Tiako ho fanatitra ny kasitrahana eo anatrehanao zany, zay mampatonga mivavaka. Ary amin'ny foko rehetra ny anaovako an'izany. Zany ny nampianaran'i Jesosy mivavaha mandrakarive. Hozy Jesosy rehefa niresaka ny tranoko atao hoe trano fivavahana. Trano inona hony? Trano fivavahana. Ny trano fiangonana mahasapiary ny olona. Adevitra tsy adevitra mihitsy zany aza asiana lavandy ao anaty fiangonana. Raha anao lavandy ataovy eny tokotany. Fa atao anatin'ilay trano fiangonana ity tsisy miady vatra mihitsy aza asiana lavandy ao. Nefa niketrika ao zavatra enjana be tsy takatra sainy. Ity tranombavaka ity. Tranombavaka. Za mandehandeha ity tranombavaka. Tempolin'Andriamanitra. Zay rehetra alehako dia misy an'Andriamanitra. Taloha nisy natao hoe tranolay fionana. Le Saint des Saints filazany azy. Masina indrindra. Zany tranolay fiona zany nampisorona be raha tsy mahazo miditra ao. Raha tsy indre mandeha isataona mandritra ny Yom Kippurim io. Tsy mahazo miditra ao amin'ny tranolay fionana. Ny mpisorona be iresaka direct amin'Andriamanitra raha tsy indre mandeha isataona. Ary rehefa miditra ao izy dia misy sinema somary matsikaiky zay. Asiana fekibo lava be ty valahany ty. Dia iny fekibo iny avoakany ivelany ihany, misy mpisorona zany ihany. Dia ngara iny miditra moramora. Dia rehefa miditra moramora izy dia iny fekibo iny tazomy mpisorona. Dia rehefa vavaka eo izy dia asiana signal stomina kely ohatr'izao. Dia mamaly le mpisorona be mbola velona ka. Mbola velona. Fa raha vao tsy velona izy mantsy, raha vao tsy nataty an'ilay fanatrehan'Andriamanitra izy amin'ny fotoana iny dia tsy mahazo miditra ao hoe torana tato izy. Fa tsy maintsy stomina avy aty ivelany aty ohatr'izao. Dia tamin'izany fotoan'andro tena Andriamanitra tsy sarotiny amin'ny Israely, fa Andriamanitra sarotiny amin'ny mpisorona. Fa raha vao tsy milamina io kalson anao io, tena napetraka Andriamanitra tena écriture spéciale mihitsy tao amin'ny Levitika io, tandremo tsara ny kalson anareo. Fitaoko mahita ny sonareo raha io ny tsy milamina. Hatrany amin'ny kalson voaza toetra tsara mihitsy. Manao ny ianao mpisorona be. Eo namiko Jehovah Andriamanitra. Tiako zarena aminao ilay fahasarotam-piaron'Andriamanitra ao anatin'ilay izy. Fa rehefa maty Jesosy dia norovitina ny efitra lamba tao amin'ilay Saint des Saints. Masina indrindra. Satria maninona?
sasasy ianao indray no saint des saint ary tsy indray mandeha sataona intsony ny tian'Andriamanitra siana fanompoam-pivavahana ao anatiko sy ao anatinao fa sasy ianao ilay tempolin'Andriamanitra mandehandeha. Rehefa miresaka tempolin'Andriamanitra dia ny toaka ny teneny tempolin'Andriamanitra zasianareo toaka. Tempolin'Andriamanitra ianao zafoka sigara. Tsy izany ny zava-dehibe amin'Andriamanitra. Fa ianao tempolin'Andriamanitra. Misy fanompoam-pivavahana mihodina avy ao anatinao. Saharovana fotsiny amin'ny toaka sy ny sigara sy ny paraky sy ny sisa rehetrarehetra. Dia reny ny tandremana fatratra, reny hain'ny olona mihitsy mitandrina azy. Pastery ianao dia misy fresh izany mijoro an'loha, hoy ahita vavan'olona tsy takatra izay. Alcool io, zao io. Fa rehefa miresaka izany, ngakosa mody dia voatery raisina tendrony be io baiboly io hoe izay fanaon'ny olona. Sasy ianao olona hafa mihitsy isika. Olona hafa isika. Ary mila raisintsika tanana ny fiainam-bavakantsika dieny izao. Tsy ny problema raha lasanam-bava, fa fiainam-bavakantsika ny problema. Tatintsika ny zavatra rehetrarehetra mitranga ao anatin'io fiainana io. Tatinao ny vavan'ny olona, vavan-drafozany, vavam-bilanto hoe inona e. Ka izy nge ohatr'izao, ka izy nge makatsy, ka izy nge makaroa. Sary ny fiainam-bavaka ao daholo reny. Sa mitady zavatra hafa izany. Fa fiainam-bavaka ao matoa ianao mataty an'io. Dia fiainam-bavaka ao mazaka tsara le koa. Matoa io tsy tatinao dia aza mitady zavatra hafa izany. Aza roasina amin'ny anaran'i Jesosy, tovy tonga dia roako amin'ny anaran'i Jesosy io. Dia aza gaga fa tsy mandaitra izay. Satria maninona ilay fiainam-bavaka tsy matanjaka. Ilay fanjakam-pisoronana, ilay fisoronana tsy mitoetra arak'izay tokony ho izy. Androany tsika tena averin'Andriamanitra mihitsy. Andriamanitra mahita izay mitranga rehetra ny anaty tokantrano any. Dia hoy izay miresaka hoe ny zavatra izay aseho antsika eto manao vavaka tsika fivadikana vavaka adiny ray latsaka fefany. Misy sasa 10 minitra dia efa miadina be. Ho dia safosafo lohalika. Aza mieritreritra hoe za mihitsy izany tenen'ny pastery izany, za tsy mijery anao. Ny sezako ny any jereko. Tsy haiko izay ataonao ao, fa za milaza anao fotsiny. Fa tsisy reny zavatra rehetrarehetra ireny fakamoana. Indray tsika tonga eto tsy hitantsika izay andaninana io andro. Indray tsika tena sorena be. Mahita ilana vaniny fa ilay ankizy mandry. Ilay sonao misy any tsy teatro misy an'iny tsy concentré mihitsy. Tsy fiainam-bavaka ao no misy olana. Fa raha mirehitra ny fiainam-bavaka ao io. Fa ao anatin'ilay hika be ianao misaotra anao a Jesosy. Fa hitako ianao na dia misy an'izany. Matoa ianao tsy miaina ny any anatinao any. Ilay tempolo mihitsy misy problema. Lasa ondry sy osy no mipetraka ao. Lasa vola mpanakalo vola no mipetraka ao. Fantatrao iny sary nataon'i Jesosy nanao kotopikofely dia nanaparitaka volan'ny mpanakalo vola iny le tempoly. Lasa business no mihodina ao. Ketrika. Raha hoentina eo anatrehany raha tarafina amin'ny projecteur alandre, mba tarafy kely lohany ianona izay fanjakam-pisorona, ianona izay firenena masina, dia ho aseho kely eo hoe inona avy no mihodina ao. Tsisy vavaka, tsisy emboka manitra Andriamanitra, tsisy didikazo tiana ny kely ary. Ohatra ny dity tsapainy hitako tsy mety dorana io fa maimbo be io, dofaka be. Tsisy didikazo manitra na ny kely ary. Androany tsika tena resan'ny tompo mihitsy, ny aritaritan'ny tompo mihitsy, zasy ianao. Efa natsoina ho mpisorona isika. Ndao hitondra tena tahaka ny mpisoron'Andriamanitra. Ary fanjakam-pisoronana ao anatin'ilay Exodus 7:20 dia milaza hoe ny lehilahy rehetra eo Israely dia tsy maintsy hanao pèlerinage in-3 isan-taona. Izay ilay tantara teo 23:15 izy teo, 23:14. Ny lehilahy rehetra eo amin'ny Israely dia tsy maintsy hanao fivahinianana masina in-3 isan-taona any an-tanàna masina. Tsy koty ny vehivavy tamin'izany fotoana izany. Fa vehivavy miandry ny ankizy ao an-trano, ny ankizy koa tsy koty. Fa ny lehilahy rehetra 20 taona miakatra ny atao hoe lehilahy, izay latsaky ny 20 taona ankizy sy vehivavy mijanona ny an-trano.
fa rehefa tonga Jesosy Kristy dia na ianareo vehivavy ary dia fanjaka mpisorona avokoa. Izay midika ilay hoe tsy misy lahy dia tsy misy vavy fa zaraisina any amin'ny lalany hafa izany. Sao dia ao tokantrano ianao miresaka vadinay ozy ny tenin'Andriamanitra hoe mitovy avokoa fa tsy misy lahy sy tsy misy vavy. Fa ny dikan'iny dia izao fanjaka mpisorona daholo ianao. Na lahy ianao na vavy, na kely ianao na lehibe, na latsaky ny 20 taona ianao na mihoatra ny 20 taona ianao mandra-pahafatinao, fanjaka mpisorona ianao. Ary izay mihitsy ny tantara fisoroonana. Tantara fisoroonana tsy misy retirety. Tsisy retirety. Tena matsiaro mihitsy any ty tantara anankiray ity fa Renard Bonquet 84 angamba izy maty. Fa herinandro alohan'ny nahafatesa mbola manao émission. Herinandro olona efa tena antitra efa reraka fa tsy miala mihitsy izany herinandro alohan'ny hafatesany. Ny pasteur eo anivo fiangonana manaraka rafitra sy ny sisa, misy retirety tonga ny 80 taona manaraka ohatrany rehetra. Fa le fanjaka mpisorona jusqu'à la fin. Tapitra mihitsy ny tantara, miala fofonaina farany izay vao vita ny rara. Sasy ianao zanak'Andriamanitra tokony mana fiainam-bavaka isika, tsy mifidy taona eo. Na dia efa antitra ary ianao aza miteny ho anareo zany rakizy, ho anareo tanora zany, lohalika efa tsy mavita tsony. Rehefa tsy mavita lohalika mitsangana, rehefa marary indray ny artrose mipetraka, fa tsy mahita excuse, tsy ivavahana foana isaky ny mihetsika. Na manasa vilia ary ianao tokony ahita fotoana ivavahana. Amenna. Io raha vao tsy imposenao ohatran'izay ny tenanao, dia mandalo fotsiny io fotoana io, efa tapitra indreny izy ny 2025. Dia tapitra indray ny taona dia amin'ny farany taona dina vavaka ao alohan'ny amin'ny 12 alina. O Jesosy io. Vavaka nenina fotsiny sy vavaka alahelo. Ava rapitso manomboka rapitso ataontsika matotra amin'izao io zavatra io. Averintsika enona mihitsy le afatro pastera tany septambra. Aiza moa izy iny? Androany. Izay rehetra manana Jesosy ao anatiny dia fanjaka mpisorona. Androany izay rehetra manana Jesosy ao anatiny dia firenena masina. Androany izay rehetra manana Jesosy ao anatiny dia tempolon'Andriamanitra, efitra masina indrindra. Natao andoroana didikazo manitra ao anatinao io. Hoentiny eo anatrehan'Andriamanitra dia faly Andriamanitra. Faly Andriamanitra. Izay le Apokalipsy 5:5 teo. Emboka manitra vavaka ataony olona masina. Vo miomana fotsiny ianao ivavaka. Io tsy misy hoe tonga ve le valim-bavaka iverintsika fa izay mantsy hoe faly Andriamanitra mahatonta teraka le izy. Tena nankasitraha'Andriamanitra mahatonta tonga le valim-bavaka, tsy voatery amin'izany mihitsy. Misy lehilahy anankiray izay atao hoe George Muller, olona malaza be tamin'ny finoana, George Muller. Nasain'Andriamanitra mivavaka izy, ianao mivavava ty olona anankiray ty. Olona tsy fantatra, olona tsy hitanao arak'izay niainanao. Fa mivavaha ianao azy. Dia vavaka afrina, tsisy afrina, fa izay fotsiny mivavaka ho azy ianao. Vavaka ho an'io olona io, George Muller. Raha ohatra ka nanana fomba fijerin'olombelona fotsiny izy dia mivavaka izy raha ivolana angamba dia ampy izay. Roa volana oka izay efa betsaka kosa izay. Herintaona, efa navita mihoatra noho ny hafa rehetrarehetra. Fa nivavaka George Muller 30 taona. 38 ans no nivavaka. Mitondra fanatitra teo anatrehan'Andriamanitra, emboka manitra. 30 taona tao ambadika izay. Tafahoana tamin'ilay olona izy ary lazain'Andriamanitra izy io, ilay olona nentina ho ambavaka. 30 taona. George Muller efa tany amin'ny taona 100 taona lasa tany nisy azy. Fa nisy rahalahy anankiray izay zoky be anay ara-panahy. Anankisivy menadary zareo. Dia voavonjiny teo ampovoany. Pasteur Ratovy izay mitovy amin'ny anahako. Voavonjiny arainy 1963. Rehefa voavonjy izy dia izao ny tenin'Andriamanitra taminy. Ny antony aminjeko anao satria anao mananjandro efatra dia mananjoky efatra. Hivavaka tsirairay avy ho an'ireo ianao. Asa nanomboka mivavaka niara. Mivavaka. Fa tsy mivala vavaka voalohany raha tsy 5 taona taty ambadika ilay vavaka. Nanomboka niova ny ray. Teo izany 7 tsy lamba ny daholo na vavy na lahy.
fa niovany anankiray nanomboka ny vavaka izy. Vavaka. Zay ny taritalana avy amin'Andriamanitra. Tsy azo raisina kopikole zany. Izako ohatry mitovitovy izay sary zay ny nahako. Zay 5 dia za 7. Zay zany ny antony nanaovana 7. Fa zay ny nazy. Tsika amin'ny alalan'ny firesantsika amin'Andriamanitra dia fantatritsika inona kosa ny taritalan'Andriamanitra ho asoanao. Fa za mieritreritra ny andrehan'Andriamanitra zany raha tsisy vavaka. Nanomboka mivavaka izy, dia mivavaka izy, dia mivavaka. 5 taona tao ambadiky ny vavaka voalohany, niova ny anankiray. Niova ny faharoa, niova ny 7. Tsy konverty izy, 7 ary lasa mpanompon'Andriamanitra malaza daholo. Ny anankiray fantatrareo tsara zoka raha toveredy, reny mpanao DJ ny asan'ireny taloha. Mpampandita ny Tuléar, fa ny Tuléar izy ny asan'ny fanamasina hoe dany ianao mody Antananarivo. Any Tuléar. Ao anaty fampandihizana en plein boîte de nuit za lesy ndeha ody. Ozy izy mikazy miresaka le za ndeha ho Antananarivo lesy. Izy roa lahy amin'io samy mbola dozin'ny rongony. Dia ozy izy le ray velavy mitapy. Fiainana manja be tiako ilozana ho Antananarivo, tsy haiko izay manjo hafa za ndeha ho Antananarivo. Lasa izy nakaty Antananarivo tena indray ny filazany tsara. Le anankiray ao anatina komba no vangin'Andriamanitra manao an'ireny exhibition reny filazana azy. Dia vangin'Andriamanitra izy hanao démonstration, midansa tsara mihitsy hiady. Fa misy tenin'Andriamanitra tonga ao anaty servo ao. Isaia 40 misy izy ny andeha ho irakay ho Jehovah. Ity aho irao inona ry zara hiady zoko inona ny dira zany resaka zany. Ozy izy ao anatin'le komba Andriamanitra. Alao vitako ty komba ray ity aloha. Dia zay avoanompo anao amin'izay. Zany mivavaky ny olona masina. Ozy izy Jakoba ndresa fiasa ny vavaka marina dia mahery indrindra. Satria olo masina izy. Satria fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra izy. Zay olona tantaraiko anao zay hoe manao komba mbola velona izy hatramin'izao 50 ans de conversion ao amin'ny Kristy 1968 izy ny converti. Efa 57 ary zany ngamba 54 tsy haiko tsony mikajy zany. Fa miorina ary mitoro ny filazantsara ary hatramin'izao. Efa hatramin'ny 20 taona koa izy zao. Paola manao asa fanimpona. Le faralafarany tany Tuléar. Ao anatin'ny rongony nalain'Andriamanitra. Fa hatramin'izao fotoana itenenantsika izao mbola mitety faritra rehetrarehetra mitory Jesosy. Fiasan'ny vavaka ny marina. Olona masina, firenena masina. Raha tianao nisy impact, raha tianao tsy ho reraka, raha tianao tsy mandreraka foana io na inona famarinana hitanao zay na tsy indray marina. Ary atsy ohatran'ny mbola tsy fitoron'ny paster tovin-danandray makany ary dia aza ovaina ny fomba fivavaka ao. Leo andray ianao. Dia manao toro ianao dia verina ty ana rehefa nataoko fandiniana ato ihany tena ankohonako ka. Fa fiainam-bavaka tsika daholo no mampatonga tsika androso. Ary io no mampirehitra tsika, ary io no mampatonga tsika hanana fiainana hafa. Io no manome tsiro. Io irery ihany. Para mandeha fazarana fotsiny fiainantsika androantsika fa tena midetekta mihitsy hoe manahoana sady. Ahoana fiainako ty. Mihira fa manahoana ny tsirony. Tsisy tsirony hiranao raha tsy misy vavaka. Nananontany ireny mpihira gospel reny. Misy tsiro ve zavatra irainao io. Fa le angolapeo iny ny tena angalarony tsiny. Zany ngeneny reny. Nananontany io raha tsy mino ianao. Normal be nge so dia verinao fa mahavarina reny olona mpihira gospel dia lasa homosexuel rehefa avy eo. Fa tsy mananinina contre andry zareo. Fa ceci explique cela ozy vaza. Satria maninona le lokanga tena tsisy diso mihitsy ny klesy ny akoro. Fa le accompagnement 0-1 le nakisoa be matsiro be. Fa mandrapaka indroiny telo ianao dia reraka ny lelana hoe tena ohatrany mila varity resaka tika. Tsy mety tiana matsiro taky ny ahoana ary zay mihitsy nge raha lasianabavy le izy. Na matsiro taky ny ahoana ary ny zavatra zay ataonao ka fiainam-bavaka ao tsy araka ny tokony ho izy.
Ianao tena mpidera an'Andriamanitra tena faran'izay mahay. Ianao tena mpanomeo an'Andriamanitra. Ianao no tena mahazo tsikitsiky tsara indrindra avy amin'ny pastera. Izy kosa aloha tena vao mahitanao pastera mbola tsy manome akory teva tsy zaza ia. Tsy malala izay atotrareo any akory. Fa ny amin'ilay tontolo mitovy amin'izay. Rehefa misy zavatra manjo azy tonga dia marary amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Io na tsy mivavaka fa tsy indray mandeha isa-taona ary io. Fa zavatra teriny io 50 millions. Mpanompo lahin'Andriamanitra io. Mpanompo vavin'Andriamanitra io. Fa io na mivavaka tahaka ny ahoana ary. Ka ary zato ny ateriny io. Tsy mikoty io. Tsy ohatr'izay n'Andriamanitra. Mialohan'ny zavatra rehetra. Vavaka aloha. Mila fanatitra aloha Andriamanitra. Anao inona ianao? Aiza fanatitra aloha. Hoeto izay aloha. Rehefa entraîné tsara ny fonao amin'izay zavatra izay. Dia ho hitanao fankasitran'Andriamanitra ny zavatra izay ataonao. Manaraka ny zavatra rehetra. Fa rehefa tsy ampy entraînement ny anaty any. Tsy hankasitrahana. Tsy ao lemboka manitra. Tsy ao ilay didikazo manimpofona. Azonao ny afatra androany? Androany Alahady. Ako fenona vavaka ilay tepoly. Amen. Izay ny alehantsika eto. Hivavaka ny alehantsika eto. Ako fenona vavaka ilay tepoly. Mandeha ny hira avy eo. Suite logika ilay vavaka izay ataonao izy avy eo. Azonao? Izay ny hoe accompagnement. Manaraka daholo. Miaccompagner an'ilay vavaka daholo ilay zavatra rehetra. Miaccompagner daholo. Miaraka. Manampy anao. Ary izay no taridalana tamin'ny taona vitsivitsy maromaro napetraka tamin'ny ekipa rehetrarehetra hoe tsika miaccompagner, tsika mitantana ny zanak'Andriamanitra. Ho amin'ilay vavaka, anana fo mivavaka, anana fo hitady an'Andriamanitra. Ary izay raha teo ny asa mpisorona inge, mpisorona mampiona ny zanak'Israely amin'Andriamanitra. Izay ny asa. Izay ny afatra ho antsika amin'ity androany ity. Tepoka voalohany, Jesosy no fanatitra ankasitran'Andriamanitra. Tepoka faharoa, ny vavaka ny olona masina no fanatitra faharoa ankasitran'Andriamanitra. Ny ao ambadika izay, manaraka. Aza ataoko totoa, amen. Izay ataonao rehetra, ataovy ho an'ny Tompo. Amen. Tsy hoe ny vavaka ihany ny fonsena be dia amin'ny hira tsy taon'ilay anina hozy pasterako. Fa izay ataonao ho an'ny Tompo rehetra Jesosy, mideranao amin'ny foko rehetrarehetra. Izany hira izany tena ataoko amin'ny foko rehetra. Jesosy ity fanomezana ity, tena fanomezana omeko anao amin'ny fifaliana ity. Tena atolotra ity, tsy ampiambambana, tsy manao an'ity ao fombafomba, tsy manao an'ity ao fanatenan-javatra, tsy miandrandra ninina, omeko amin'ny fitiavana rehetra. Azonao ilay accompagnement, dia lasa amin'izay ilay vola. Lasa ilay vola, misy vavaka mielo lalana an'ilay izy. Ary rehefa mivavaka ianao mielo lalana an'ilay izy, tsy hanao zavatra kitanitany izany ianao. Amen. Tsy hanao zavatra kitanitany izany ianao, ilay vavaka mety be fa ilay toyany avy eo, zavatra tsy izy mihitsy ny avy eo. Tsy possible izany. Tsisy olona sahanao an'izany. Fa olona tsy mivavaka samy manome fatany ihany fotsiny. Fa rehefa mandeha ny vavaka, ny toyany manaraka avy eo, zavatra tsara daholo. Amen. Izay ny avatra ho antsika amin'ity androany ity. Mba hitsangana hivavaka isika dia atombo eto ilay fanatitra tsara indrindra. Raha tsaronao fa kitotoa ny fiainam-bavaka ao. Raha tsy tena tempolo fanaterana fivavahana ho an'ny firenena rehetra ilay tempolinao androany. Ho ny ten'Andriamanitra milaza hoe atolorin'ny tenanareo. Ho fanatitra velona masina sitraka Andriamanitra. Dia fanimpompanà mety ho ataonareo izany. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao, dia tongava ary isaky ny Alahady amin'ny 7 ora sasany, ny Talata amin'ny 12 ora sasany, ny Alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.